kristianina malagasy eto amin'ny NCTV. Aiza ihany ary ny dadany reto? Le zaza reto efa mihetsiketsika be sady mandakandaka be mihitsy. Sady marary reto koa moa ampolisy zaza tsy niriana akory. Izaho ity vao 12 taona. Tokony mbola nodikodina tsara mihitsy aloha izao. Be voka tampoka tsy maintsy nateraka moa retoko. Rikara maro tamoa amin'izao mandatsa mihitsy. Hoe tsy afaka miodikodina miaraka amin'ny zareo intsony. Tsy koa rangaza fa rehefa teraka an'izay reto dia ajanonjanony ety dia miverina mandeha mihodina. Ny ody dia ny tsy mahamô. Aiza roneny tonga. Tonga ianao, mety tsara izany ny afera matoa ianao mamody ohatr'izao. Ny atony ankizy izao mandakandaka be ato an-kiboko ato. Vao saika antso anao mihitsy aho. Milamina be tena milamina be mihitsy. Varotra iray izay ny tonga dia napoaka anay. Vola tsy vola ny fampizarana tao tonga dia reto aloha ny tonga dia vola iterahana. Mety be izany mba meo kely ambiny amin'ny tokanao iny aloha izany mba hanaovantsika fety. Ianao efa tenenina tsy sotrosotro aloha amin'ny lehibe voka nge. Tsy efa niteny ve ny dokotera? Taty aloha anina fa aiza izay dokotera eo? Nga eo misy dokotera mahita eo. Rentsika sy ianao miara-misotro ihany. Taty aloha mekely Iny ara aloha dia kelikely ihany hohaniny. Sady ianao efa 3 volana anie sisa dia ho teraka. Sady ny koa efa miteny zazakambana mila kalokalo. Aleo aloha asiana fety kely amin'reto vola be nentinao reto. Izao milamina tsara ny fiterahana. Tsy mitataina intsony. Izao to dia metsena be amin'ny herinandro amin'ny laman-jaza sy ny sisa. Nentsikalana tasay sy apity koa izao mbola tsisy ninina. Hosahirana eo koa eo amin'ny fiterahana io. Ao ianao ao tsy miketsika. Oka fa miseho milay. Efa niteny tamin'ilay vadiny aho tamin'iny andao hiarangalatra aminay. Dia miseho hoe tsy mangalatra izany hono. Ao lahy tsisy hohaninao. Samy mijery ny fiainany koa io Samy manao izay matafavoaka azy izao. Ny antsika sy ianao aloha ny lavia sady mitohy ihany. Dato, mihetsiketsika be ilay zaza ao an-kibony eny fa nampisehoana teo. Ay, tsara be k'izy izany rehefa hohanana zany rio atsoatsy entsy tsara. Ahoana ianao ato izany? Salama tsara? Mihetsika tsara moa ny zazakely ato izany ko? Salama tsara ka. Mihetsika tsara mihitsy ilay zaza nampisehako ny Debora teo. Nampadisaina kely ana fotsiny izao dia izao hoe ahoana ny lamban-jaza sy ny sisa. Nefa ny antsika izao mbola tsisy tokotany. Asa raha mba nahita solution ihany ianao. Hatramin'izao aloha mbola tsisy fa aza matahotra ianao fa izany no midemero tan'izany. Tsy maintsy misy eo manana finoana. Ry zareo tetsy ampita-tetsy no niteny an'izay ilay rangahy hoe andeha hangalatsy araka aminazy. Tena zaho tsy miditra amin'izany intsony mihitsy no sady ny zanako tsy ho velomiko amin'ny halatsa mihitsy. Marina mihitsy ny ianao aza miditra amin'izany intsony mihitsy. Taloha ary nanenena. Audio. Sankiry Debora fa misy olona fa jereo azafady Eny dada, tonga dia efa jereko Toko filazantsara hono dada sy neny
Ay, tsara be zany. Za mihitsy zao no tena ilaiko amin'izao akaiky fiterahana izao. Vetivety kely no fa ho avy dadanay amohanareo fa avy Tsy maninona kifa miandry izay Ataovy miadana hoe fa tsy maninona mihitsy fa miandry ry zareo Hay nareo, miarabanareo tompoko, tena azafady mampiandry fa afaka mandrosinareo, tena faly mandray anareo zahay. Misaotra betsaka tompony amin'ny fandraisana. Manahoana tompoko, petsapetsaha mazahoa toerany faly betsaka andray anareo Izay koa tena faly mandroso atao tokantranonareo. Vitsy ny olona no mampandroso anay ohatr'izao fa tena isaoranay anareo no mampandroso anay. Hivavaka ary sika Andriamanitra misaotra ny amin'ny fahasoavanao sy ny famindraponao. Dia misaotra ihany koa ny amin'ity tokantrano ity izay mampandroso anay. Araka ny teninao hoe izay mampandroso anay dia mampandroso an'i Jesosy Kristy ato an-tranony izy. Dia tonononay ato amin'izany tokantrano izany ny fiadanana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izay ary fahaveloma dia mbola mamerina fisaorana ho anareo fa matsiaro maivamaivana mihitsy. Ie, za mihitsy tena misaotra betsaka ry izy mirava fa nilainy be mihitsy ireny dia mitongava foana fa izay vonona anjay anareo. Eny ary fa amin'ny herindray izany dia azadiny ireny afatra napita taminareo ireny Mila mamaky teny foana isan'andro dia tsy adino mivavaka amin'ny maraina dia manova kely fotoam-bavaka foana isaky ny hariva. Arao fotsiny ireny toromarika ireny dia ho hitanareo vokany Izay, tahian Jesosy daholo. Angaha tsy hisy fanantenana tsony no lasa mampiditra mpivavaka ao an-trano Reny teny anina hoe andao anao afera tsy hitako. Zao anao taraiky eoko. Aleo mitady an'Andriamanitra amin'izay aleo akinina azy amin'izay ny fiainana. Mandany andro amin'ny tsisy dikany. Taraiky eo nareo fa tsy. Zao tonga dia hita tsara angafa manjary simba indray ilay zava-tsaha azontsika teo. Hitantsika eo moko. Izay iray tafavoaka Nenay zao ny lamban-jaza efa milamina tsara mihitsy. Tsy azoko mihitsy koa izay idiran'ilay olona amin'ny fiainantsika teo. Reny olona reny koa raha dia mahita ilaina vanina foana. Aza mirarahana izany fa ny olona ve moa tsy anita tenenina foana indrindrindrindra ianao rehefa mivavaka dia tsy maintsy betsaka ampanenjika. Araka ny tenenin'ireo mpitory filazantsara tamintsika teo. Marina mihitsy rangahy zany fa resaka fa matsiaro maivana mihitsy rangahy zany isen'ilay fotoam-bavaka teo. Tena tsaty ary tena hitako mihitsy hoe velona mihitsy ny fanantenako. Tena aza matahotra ianao ny amin'ny lamban-jaza, aza matahotra ianao amin'izay sisa rehetrarehetra fa za mino fa Andriamanitra efa manomana zavatra tsara ho antsika. Mila rahantsika fotsiny izany ireny toromarika rehetrarehetra nomeny zareo ireny. Alohan'ny rehefa hifo dia hivavaka, dia rehefa hatory koa dia mivavaka, dia mamonjy fotoam-bavaka any amin'ny zareo koa zany tsika rehefa alahady. Zay Ie, tsy adino koa zany ilay mamaky baiboly araka ny tenindry zareo teo, io zany ny tena sakafo. Taloha moa tony natao ondana fotsiny koa. Dia ahoana indray ary ianao amin'ny zareo etsy ampitetsy, lasa mivavaka ireo. Olona tsisy ataotsy. Aloha tsy manana fotoana andanin'andro amin'izany. Reny mpivavaka ireny koa raha mandalo aty amintsika aty tonga dia roasy ihany. Ie, tonga dia ataoko mahita mihitsy. Zany eo ihany fa hono raha matoa roviny ianao tia niteraka. Efa rovolany hoe sisy teo izy ny dokotera. Hay, mila miomana tsara zany. Misy afera be apokaka izay koa tsinona dia aorianan'izay tsika mba milamindamina. Ao daholo ve Debora, tika mofindria. Ay tonga ianao, sady falifaly mihitsy ianao zany. Ie, tena misy le Andriamanitra tena marina le teny hoe mpamaly soa an'izay rehetra mazoto mitady azy. Fa ahoana tataro aloha Nahita asa nge zahay sady asa tsara, lamina amin'izay fiterahanao io.
Tena misaotra Jesosy fa mpamary vavaka ianao sady tsy naninona izay niaraka taminao. Amen. Aza mihetsika saotra amin'izay ty mpangalatra kaigila ty manaraka anay ianao androany. Dia ahoana nataoko amin'izany vaovao ratsy izany? Gaja hono ny vadiko nefa za ty efa ho teraka. Sady le ekony efa miteny hoe kamba namelan-dala izy. Hatrehany aloha rangahy dia ateraka amin'ny fotsiny dia hita eo ny toeny. Le rangahy io mbola 10 taona ao an-tranomaizina, za aloha tsy manjy an'izany. Vao teraka reto dia tsy maintsy miverina amin'ny fiainana taloha, fa tsy anjy anao eto mihitsy ny kiala. Arabainy teraka samatsara vadinao Blakely. Iza izany ny anarany? Izany ve? Tena misaotra betsaka an'Andriamanitra. Tena tsy tanteraka izany raha tsy teo izy. Omeny amin'ny vady ianao ihany ny anarany e. Fa oka aloha izany mba hijery an'izy mianaka. Arabaina teraka somatsara madama ka mba nianana-tany zanakao vela tsara daholo. Tsara izany e. Ary aiza ny dadan'ny zareo? Ilaina tsinona ny anaran'ireto zaza reto mba ahafahanareo manao kopia. Dadany reto tsy eto fa nigary e. To dia izaho ihany no manao ny anarany. Azafady ary afaka omenao ve ny anarany azafady? Lehilahy kely io Kotobeloha, amin'izay izy tsy inona fa mba Bebeloha ohatry ny dadany. Le vavikely indray Farafatsora. Io indray tsy inona mila fetsifetsy noho izaho io amin'ny fiainana. Arabaina na zazalahy kely mahafinaritra e. Nanahoana izy tao? Tena isaorana an'Andriamanitra dia isaorana anareo koa nampiasainy fa milamina tsara. Tena mora ny fiterahana sady salama tsara moa izany, salama tsara ny zazakely. Dia iza moa izany ny anaran'ity zazalahy kely tsara tarehy sady mahafinaritra be ity? Fitiavana nataony anarany satria trapanay ny fitiavan'Andriamanitra taminay. Satria tamin'ny ora farany tena nio ny voninany izy. Ito dia voatra sa mijerijery olona. Ito ty lahy fa ratsy zany lafoloko. Na raha anao teo fizarana voalohany tamin'ilay sary miaina mitondra ny lohateny hoe Kotobeloha sy Farafatsora ary fitiavana. Hitantsika teo fa na dia tao anatin'ny fahoriana sy ny tsy fisiana aza ireo ray aman-dreny fitiavana dia tsy nanaiky ho voarebireby mifakapanahy intsony izy ireo na ho lavina izany rehefa avy nandray an'i Jesosy Kristy ho tompy sy mpamonjy ny fiainana. Tao aoriany nampandrosoana izy ireo an'i Jesosy Kristy tao an-tokantranony dia niara-nandroso taminy tao anatin'izany koa ny fiadanana sy ny fitahiana. Tanteraka tamin'izy ireo ilay tenin'Andriamanitra tao amin'ny Hébreu 12:9 manao hoe fa izay rehetra manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Tetsy andaniny kosa nefa dia nirehareha fatratra sy nanao an'Andriamanitra ho tsy misy ireo ray aman-dreny Kotobeloha sy Farafatsora. Nikiry anao ratsy hatrany izy ireo fa tsy nety niova tamin'izany. Nandany filazantsara izy ireo ary niezaka nanaratsy hatrany ireo olona izay nandray an'i Jesosy. Ny tenin'Andriamanitra nefa dia manao hoe izay afafin'ny olona ihany no tsy maintsy jinjaina ka dia tany am-ponja ny hafarany. Raha izay ny andiny voalohany tamin'iny tantara iny, mbola ho tsaratsara kokoa kosa ny andiny faharoa.
Koa dia aza misaraka amin'ny MCTV ianao, anarahanao ny toy any tantara. Anao ahoana reny mety ho vokan'izany eo amin'ny fahazazan'ny kotobelozy farafahatsora? Mety hahatsara ve ny fiainana sa vao maika ratsy nohon'ny ray aman-dreniny? Toy izany koa ny amin'ny fitiavana. Tsy dinitra ankala ny MCTV na arao ny pejy na aboneo ny chaîne YouTube, anarahanao ny toy any tantara. Zarao amin'ireo namanao, tahiny Jesosy. Lesona azo tsoahana ho an'ireo ray aman-dreny. Misy fiantraikany amin'ny zanakao aoriana ny fitondrantenanao. Ny vono amantarana ny hazo, ary ny hazo ny vanikolakana, ny tanina ny reniny tsara. Tondrovina avinay ankizy. Arahanao teo Madagascar Christian Animation na Sarimena Kristiana Malagasy. Sotranao nanaraka ny fandaharana androany amin'ny herin'ny toy izao indray eto amin'ny MCTV.